masina tsy izay fomba torolalana ihany iny izay nomeny Jesosy ho ampiasain'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa manao batisa olona. I batisa amin'ny fanahy masina koa dia tsy ilay batisan'ny rano, mirisaka ny batisan'ny rano ny Baiboly. Batisan'ny rano moa ino? Batisa mila rano be, ka ilay atao batisan'ny rano dia asitrika ao anatin'ny rano ny tenany manontolo, aroboka ao anatin'ny rano ny tenany manontolo, asoka ao anatin'ny rano ny tenany manontolo. Marika ny fandevenana sy fitsanganana indray izany. Ko ny batisan'ny fanahy masina dia tsy ilay batisa ny rano, batisan'ny rano, ilay batisan'ny fibebahana. Batisan'ny rano, batisan'ny efa nin'ny filazantsara, zay nisy natao batisa no vonjena. Ny batisan'ny rano, batisan'ny fibebahana, batisan'izay famino, dia batisa ataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona efa nibebaka sy nin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, olona efa nanapa-kevitra fa tsy amerina ny ota na ny fahatosoana efa natao, tapa-kevitra fa andeha amin'ny fiainam-baovao anaraka an'Andriamanitra amin'ny andro ny sisa, dia atao batisa izy. Ilay mpanao batisa makao anatin'ny rano, ilay atao batisa makao anatin'ny rano, ary ny tenan'ilay atao batisa dia aroboka tanteraka, asoka tanteraka, asitrika tanteraka ao anatin'ny rano, ary atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Batisa tokoa manan-danja iny, mahafeno ny fepetra azahoana famelan-keloka sy famonjena, marika toko 2:10 zay mino sy atao batisa no vonjena. Asan'ny apôstôly toko 2:9-30 mibeba aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azahoanareo famelana ny elokareo. Batisa amin'ny fanahy masina, batisa amin'ny fanahy masina dia batisa hafakely satria tsy ataon'ny olombelona fa ataon' Jesosy Kristy Tompo. Mazava ny tenin'ny John, izaho izaho tokoa manao batisanareo amin'ny rano amin'ny fibebahana, ilay avy ao ariko no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Ao marika toko 1:17-7 dia niteny toy izany John. Ao amin'ny Luka koa dia niteny toy izany John, teo amin'ny Luka izay mivakintsika teo. Ary ao amin'ny John filazantsara toko 1 izay mivakintsika teo dia tena voalaza mihitsy hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy masina sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Angamba raha velonaina isika, raha isika no velona taranaka velona tamin'ny andron'i Jesosy Kristy nanao asa vanim-pona taty an-tany, iry John manao batisa
eto Jesosy manao batisa dia nifiditsika hoe aleko ataon'i Jesosy batisa. Koa ny batisan'i John, batisany amin'ny rano, atao hoe batisany fibebahana, ary ny batisa efa nitateranay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maro taminareo reo, izay batisa zay. Tsaronao tsara zay a, lay ora, lay andro, lay daty nanaovana batisanao. Tsy batisa ny fanahy masina iny, hoy aho teny aminareo ndray, tsy batisa ny fanahy masina iny. Tsara iny, fa ny batisa ny fanahy masina dia zavatra hafa mihitsy. Akoatrin'iny tsy misy olombelona manao azy, na toy n'inona ny fahamasinan'ilay mpanompon'Andriamanitra ny oso taminy, dia tsy anjarany no manao batisa amin'ny fanahy masina, fa Jesosy Kristy tompo irery ihany no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Inona moa ny batisa ny fanahy masina? Batisa ataon'i Jesosy tompoko. Dia raha Andriamanitra batisa amin'ny fanahy masina na ny batisa ny fanahy masina, dia asan'ny fanahy masina ambony indrindra izay neken'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ho antsika, izay efa nibebaka marina tokoa sy efa nino ny tompo marina tokoa, ka ny zavatra ataon'Andriamanitra ray sy zanaka amin'izany dia manapa-kevitra hanome ny fanahy masina, aniraka ny fanahy masina. Koa rehefa manapa-kevitra, nanapa-kevitra aniraka ny fanahy masina sy hanome ny fanahy masina Andriamanitra, dia manokatra ny lanitra ka mandrotsaka ny fanahy masina, mampilatsaka ny fanahy masina, mampidina ny fanahy masina ho tonga eo amintsika izay atao batisa. Ary ny fanahy masina izay nomena sy voahiraka ary narotsaka sy nalatsaka ary nidina miditra ao am-potsika, ao amin'ny saina, ao amin'ny sitrapo, ao amin'ny fanahy, ao amin'ny vatana, mba hitoetra ao amintsika mandrakariva, mba hameno atsika amin'ny fahasoavana ary hanafihery atsika amin'ilay hery avy any amin'ny avo. O tena zavatra mahafinaritra loatra lahy izany. Engene ka mba ho tonga eto amintsika izany batisa ny fanahy masina izany.
dia raha ho Andriamanitra. Rehefa misy reny fotoana intsony olona nantona ny batisany amin'ny rano reny, dia misy manantona dia atika tinina. Rehefa hita hoe tokony dia ekena, dia faly sy ravory, ary ny sasany aza torotoro ny fony ary metsi-po. Mitomany amin'ny mpifaliana hoe ty izaho izay mpanota ratsy tsy mendrika, nefa no tiavin'Andriamanitra toy izao, voaray amin'ny batisako. Misaotra Andriamanitra, misaotra Tompo. Fa raha misy kosa nampiandrasina tsy nekena oka aloha, amboary reto, amboary reto, aloha manaraka ilay dia mitomany sasany, malahelo sasany, tsy voaray batisako. Tsy voaray batisako. Manahoana zany amin'ny fanahiko raha tonga ny fotoana hafatesako? Batisa ataon'ny mpanompon'Andriamanitra aza moa, raha tsy nandray an'ilay batisy ianao matsiaro tena very zava-tsoa. Ry havanao, dinio ny tenanao, mba efa vita batisa ny fanahy masina va ianao? Dia ilay batisa nataon'i Jesosy efa tsapanao sy tsaronao ve? Fefa nisokatra ny lanitra ary nidina avy any an-danitra ny fanahy masina, ka narotsaka Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, niditra tao am-ponao ka namenao anao. Efa noraisinao ve izany fanahy masina izany? Tokony hisy fahatsapana, tokony hisy fahatsapana. Raha misy rano mitete amin'ny lohako dia mahatsapa hoe misy rano izany. Raha misy afo milatsaka eo an-dohako dia mahatsapa hoe misy afo izany. Oharina amin'ny ranon'orana ny fanahy masina rehefa mirotsaka, milatsaka. Oharina amin'ny afo ny fanahy masina rehefa midina sy mirotsaka. Koa tokony ho voavalinao tsara ny fanontaniana hoe efa mba noraisinao ve ny batisa ny fanahy masina? Ao amin'ny bokin'ny Joël dia milaza zavatra ny ten'Andriamanitra. Toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo, indimy fahasivy amby roapolo. Ary zao nisy eo rehefa afaka izany andatsaka ny fanako amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanak'alanareo sy ny zanakavavinareo, ny lahy antitrareo anofy, ny zatovinareo hitafahitany, ary ny mpanompoko lahy sy ny mpanompoko vavy koa dia andatsahako ny fanako amin'izany andro izany. Dia nisy fagagana eny amin'ny lanitra sy etỳ amin'ny tany aho, dia raha sy afo ary andia tsetroka. Efa milatsaka ny fanahy masina dia misy zavatra mitranga. Lasa maminany ilay olona, nilay antitra manonofy toy ny azo tsindromandry.
ny zatovo mahita fahitana. Ny mpanompon'Andriamanitra mahazo faminaniana. Asy ny apôstôly toko faharoa ny andiny finambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo fahasino ambin'ny folo namerina ny teny io Petera tamin'ilay fotoana ny rotsany fanamasina andro Pentekosta. Fa izao ilay nampilazaina ny Joel mpaminany hoe fa izao misy eo amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, ndatsaka ny fanako amin'ny nofo rehetra aho, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatofonareo hita fahitany, ary nilay antotrareo anofy, ary ny mpanompoko nalana vavy andatsako ny fanako amin'izany andro zany ka dia aminany, ary nisy fagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famatarana amin'ny tany ambany, dia raha sy afo ary zavony sitroka. Ary amin'ny asany apôstôly toko voalohany indimy fahavalo, fa azo hely ianareo amin'ny latsany fanahy masina aminareo rehefa mirotsaka ny fanahy masina, satria tonga ny batisan'ny fanahy masina rehefa milatsaka ny fanahy masina, satria tonga ny batisan'ny fanahy masina, dia misy zavatra mahagaga mitranga. Misy maminany, misy mahita fahitana. Tiako ianao hianatra hoe fahitana tahaka ny ahoana, faminaniana tahaka ny ahoana. Tsy hanam-potoana nanazavana an'izany androany izahay. Fa zavatra manaraka ireo misy hery tonga, misy hery tonga ao amin'ny fananao. Tsy hery avy amin'ny sakafo izany, tsy hery avy amin'ny alalan'ny vitamine hoanina, fa hery avy amin'ny sakafo dia ho an'ny nofo ihany. Fa hery avy any an-danitra, avy amin'ilay fanany hery, avy amin'ilay fanan'Andriamanitra izany, dia mahazo hery lehibe ianao. Ary io hery io no mamokatra an'ireo fagagana, ireo faminaniana sy zavatsoa ireo. Toy izany ilay batisa ny fanahy masina. Halleluja. Fasitrakareo andaontsika hira 320 ataontsika ho mpitsakana. Oh, hallelujah, hallelujah.
teboka faharoa tamin'ny fomba manahoana no nanambaran'ny baiboly ny batisan'ny fanahy masina. Ireo teny ety milaza ny batisan'ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina, lazaina amin'ny teny maro ity batisan'ny fanahy masina ity. Eny tamin'ny fomba maro no nentin'Andriamanitra naneho izany ao amin'ny teniny. Mario fa lohahevitra nambaran'i Jaona mpaminany izy ity. Jaona mpanao batisa dia mpaminan'Andriamanitra. Lohahevitra nambaran'i Jesosy Kristy tompoko izy io. Lohahevitra nambaran'ny apôstôly sy ny mpiara-miasa taminy, ary nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra mpanorona tamintsika koa. Ireo teny ilazana ny batisan'ny fanahy masina amin'ny baiboly. Lazaina hoe teny fikasan'ny ray ao amin'ny Luka 4:7-7, ary indro mampitondra teny fikasan'ny raiko ho anareo, ary indro mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo aho. Teny fikasan'ny ray, batisan'ny fanahy masina no nolazain'i Jesosy amin'izany. Asan'ny apôstôly 2:4, fa hiandra ny teny fikasan'ny ray zay farenareo tamiko izy. Io nolazain'i Petera amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-20, izao ny teny lazain'i Joel manao hoe amin'ny andro farany ondatsako ny fanahiko amin'ny friky. Ary ny asan'ny apôstôly 2:7-30, dia izao ny tenin'Andriamanitra. Ary efa nasandratra ny tanakavanan'Andriamanitra izy, dia nandray tamin'ny ray ny fampanantenana ny fanahy masina, dia efa nampilatsaka izany zao hitanareo sy renareo izao. Ny 7:30, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho azy rehetra lavitra na iza
atsoiny tompo andriamanitsika. Teny fikasany ray izy io, teny fampanantenan'Andriamanitra no tateraha tamin'ny andro Pentecoste izy io. Niraisin' Jesosy tamin'ny rainy ny teny fampanantenana dia nalatsaka ny fanahy masina. Galatiana 3:7-8 mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasan'Andriamanitra. Lazaina hoe fidinany fanahy masina amin'ny fomba mahagaga. Lioka 3:7-8 ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voro mailala. Jesosy no resahana eto rehefa nidina teo aminy fanahy masina sokatra ny lanitra dia nidina ny fanahy masina ary dia John nahita hoe ohatrany misy endrika voro mailala izany dia misy feo nyteny taminy, hitanao io le olona idina ny fanahy masina, io le mpanao batisa amin'ny fanahy masina io. Fanahy masina midina ary tsika mino an'izany. Zany mahatonga antsika manao hira hoe avy fanahy ao midina, avy fanahy ao midina. Midina iza, midina eo amiko, midina eo aminao, midina eo amin'ny fivoriana, midina manatika. Lazaina hoe fanafiana hery avy any amin'ny avo. Lioka 4:20 ny andininy 7:7. Indro mampitondra teny fikasan'ny raiko anareo mitoery atao tanàna mandra-panafiananareo hery avy any amin'ny avo. Rehefa miteny soratra masina zay hoe tafiana ny hery avy any amin'ny avo anao dia atao batisa amin'ny fanahy masina ianao zany. Timoty 2:7-9 nomena ny fanahy hery isika. Asan'ny apôstôly 2:9 mahazo hery isika rehefa milatsaka amintsika ny fanahy masina. Lazaina hoe fahatongavan'ny fanahy masina. Lioka 2:9-10 ny fanahy masina ho tonga ao aminao. Jona 2:9-17 raha tonga ny fanahy fahamarinana. Hoy ny ratsika manao hoe fanahy masonao sitrakay ny fahatongavanao. Lazaina koa hoe hery avy any amin'ny avo manaloka. Lioka 2:9-13 ary ny hery ny avo indrindra naloka anao. Tsy ny devolo no manaloka, tsy ny fanahy ratsy no manaloka, fa ny fanahy masina no manaloka. Raha ny devolo no manaloka anao dia mitondra fahamaimainana. Ara-panahy mahatonga sain-dratsy, feo ratsy, nofo ratsy, ratsy. Fa raha ny fanan'Andriamanitra no manaloka anao dia isy fahasambarana. Ao Genesis fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano ary ny tany tsy nisy endrika sady foana ary teo no nivoaka ny tenin'Andriamanitra nanao famboronana. Dia raha ao Andriamanitra ny amin'izany. Ao Salamo 119:1-20 misy andininy ao fialofako Raha ataonao fialofanao ny avo indrindra dia
hisy fiarovana ny fiainanao. Rehefa atao batisa amin'ny fanahy masina io dia manaloka anao ny fanan'Andriamanitra. Dia raina ny tompo. Ary zay le izy, le hoe andraona ratoandro manaloka izany. Zay mba hatonga n'ilay hafanana mosoandro migaingaina tsy hiatra amin'reto na makivaky ny hevitra ireto. Raha mandeha amin'ny fotoana zay balika ny mosoandro amin'ilay atoandro be iny ianao, indrindra any anindrana le misy hafanana, dia tena tsapanao mihitsy hoe manahirana izany. Fa rehefa misy raona manaloka anao dia tena mitondra fiainana izany. Batisan'ny fanahy masina, heriny avy indrindra manaloka anao. Fandatsan'Andriamanitra ny fanahiny na firotsahan'ny fanahy masina. Ao amin'ny Baiboly ny fanahy masina dia oharina amin'ny andro, herikerika, ranonorana. Ireo no ampiasaina le teny hoe milatsaka ny andro, milatsaka ny herika, mirotsaka ny herika sy ny toy izany. Tsy izany ve le tenenina hoe alatsak'Andriamanitra ny fanahy, alatsak'Andriamanitra ny fanahy, arotsak'Andriamanitra ny fanahy, mirotsaka ny fanahy masina. Tsika afaka mahafantatra tsy hoe milatsaka ny orana na tsy milatsaka, dia tokony fantatsika koa hoe mirotsaka ny fanahy masina na tsy mirotsaka, milatsaka izy na tsy milatsaka. Milatsaka amin'ny fanahy masina, iny amin'izao, iny aprofo. Naninona ianao rehefa nilatsany? Nanahoana ny fahatsapanao tao am-ponao rehefa entinao milaza hoe nirotsaka tao aminao ny fanahy masina? Milatsaka ny fanahy masina, milatsaka manahoana? Inona niova tamin'ny fiteninao? Nanahoana ny fihetseham-ponao? Inona ny fiatraikany zany tao anatinao? Tsy mahazo manonofo isika. Ary Andriamanitra tsy te hampanofo antsika manonofo misotro rano nefa tsy misotro rano, manonofo ilatsany ranonorana nefa tsisy ninina akory. Maro manonofo milatsaka amiko fanahy masina nefa tsisy ninina akory, ny falemeny eo ihany. Tsy manao zavatra toy izany Andriamanitra. Ny apôstôly miteny zay hitany masonay, no tsapainy tananay, no raisinay, zavatra ananana fahatsapana. Jesosy anie tena miteny mihitsy e, zany mahatonga azy niteny tamin'ny mpianatra, jereo ny lany voako, jereo ny ratsan-tanako, atefeno eto. Za tsy matoto, fa raha matoto tsy zavatra azo tsapay tanana. Ka raha miteny izy hoe raiso ny fanahy masina, Mandriamanitra azy mampersona azy dia tokony izy fahatsapana. Halleluja. Joël toko faharoa andimy fahavalo amby roapolo fasivy amby roapolo, Asan'ny Apôstôly toko faharoa andimy feno ambin'ny folo fahavalo ambin'ny folo, Asan'ny Apôstôly toko faharoa andimy fahatelo amby telopolo. Verenantsika vakiny io mba azahoanao tsara ny zavatra tianambara. Asan'ny Apôstôly toko faharoa ny andininy fahatelo amby telopolo. Ary efa nasandraka ny tanakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fampanantenana ny fanahy masina, dia efa nampilatsaka izany zao hitanareo sy renareo zao. Nalatsaky Jesosy ny fanahy masina hozy,
Tanterahany ny teny fikasany, nampiseho fatokina izy, naseony fa tsy mahay mandainga izy, zay nolazainy any tanterahany. Satria izy nyteny taminay manao hoe Jona manao batisa anareo amin'ny rano, fa ianareo atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Dia tanteraka izany. Zao hitanareo zao, zao hitanareo zao, zao zava-magaga hitanareo zao, zao lela mitarena afo hitanareo zao, zao feo avy tany an-danitra renareo zao, ary zao zay miteny amin'ny fiteny vaovao, ary zao fiainanay izay eritreretinareo toy ny mamo, tsy mamo akory zay arak'izay filazanareo. Fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra zay nampilazaina ny Joely mpaminany. Asan'ny apôstôly toko 10. Ny 9:7 raha mbola nilaza zany teny zany Petera, dia nilatsaka tamin'izay nandre ny teny ny fanahy masina. Dia talanjona ny mino isan'ny voafora niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jetilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra. Terao ny tompo. Asa apôstôly toko 9:10 ny 9:4. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy ireo, dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina, ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo sady naminany. Misy zavatra niseho rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Nomery toko 1:10. Tsekely ny zava-nisy tany amin'ny testamenta taloha isika, ny 9:7. Ary hoy Mosesy taminy, zava no ilonanao, engene ka ho mpamina ny avoko ny olon'i Jehova rehetra, ka alatsaky Jehova amin'ny fanahiny. Samuel voalohany toko 10 ny 9:9. Ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova, ka hiara-maminany aminy ianao, dia vaova olona hafa ianao. 9:10. Ary rehefa tonga tao ankavoana izy, indreo ny mpaminany maro raidy nifanena taminy, dia nilatsaka tamin'ny solo ny fanan'Andriamanitra, ka naminany teo aminy izy. Hitanao, rehefa milatsaka ny fanahy masina dia misy zavatra mitranga, misy fakagana miseho. Dia raha Andriamanitra mario zany, mario izany ho iaho. Ireo dia miteny amintsika ny zava-mitranga, ny famantarana, ny fakagana rehefa milatsaka ny fanahy masina. Misy teny fikasana ny amin'ny Isaia toko 4:7. Andatsaka ranao amin'izay mangetaheta ao. Raha mangetaheta ianao, ho alatsak'Andriamanitra aminao koa ny fanahy. Teny ilazana ny batisa ny fanahy masina, fanomezana ny fanahy masina. Jona toko 7:4. Tsy misy fehitra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy ho azy. Jona toko 7:9. Ny ray anomenareo ny mpampionina hafa. Asan'ny apôstôly toko 10 ny 9:5. Nomena ny fanahy masina. Halleluja. Fanomezana dia ny fanahy masina toko 1:20 ny 9:7. Fanomen'Andriamanitra
azy ny fanomezana ny fanahy masina. Toko 17:19 volombelon'ny fonina ny miazy ny fanahy. Kortiana voalohany toko 2:17 samy nomena ny fisehon'ny fanahy azo isika. Hebreo toko 2:4 Andriamanitra niara-ny asa tamin'ny famantarana sy ny fagagana sy ny fanomezan'ny fanahy masina. Lioka toko 20:17 dia miteny hoe Andriamanitra manome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Efa tonga ny fotoana anaovana batisanao amin'ny fanahy masina, Andriamanitra manomenao ny fanahy, omeny ianao zany, mandray fotsiny ianao tsy miteny manao hoe inona ny takabiny ity toko, mandray fotsiny ianao. Fanomezana io avy amin'ny fon'Andriamanitra malalaka, avy amin'ny fitiavany malalaka. Tiantsika izy nanome an'i Jesosy, ary tiantsika ny Ray sy ny Zanaka ka manome antsika ny fanahy masina. Tsy amidin'Andriamanitra mba hitadiavam-bola ny fanahy masina, ary aza mieritreritra hividy amin'izany amin'ny volanao. Tsy ho voavidinao zany, ary tsy amidy vola. Omen'Andriamanitra anao maimaim-pona no ny fitiavany ianao. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Asan'ny Apôstôly toko 5:20 tsy azo vidiana vola ny fanomezan'Andriamanitra. Romanina toko 5:12 Andriamanitra zay tsy niaro ny zanany natokana fa natolony ho antsika dia omeny antsika miaraka amin'izany mamaim-pona koa ny zavatra rehetra. Lioka toko 2:7 mangatà dia omeny ianao, fa Andriamanitra manomeny ireo zanany mangataka aminy ny fanahy masina. Raha mangataka fanahy masina ianao, tsy omeny fanahy maloto. Noho izany ty aza mangataka mianahana mihitsy hoe matahotra fa sao dia hidirany devoly ato. Tsy izy aminareo no angatany zanany mofo, no any miazy vato, no angatany azan-drano, no any miazy mena rano, no angatany atoto, no any miazy maimbo. Tsisy ray aman-dreny manao an'izany hoe ny zanako mangataka mofo dia omeko vato, mangataka azan-drano dia omeko biby lava be, mangataka atoto dia omeko maimbo. Itsika olombelona na dia ratsy azy malala ny zava-tsy ho an'zanatsika, tsy mainky avany raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina zay rehetra mangataka aminy. Koa raha ny fanahy masina ilainao, fanahy masina no angatanao, dia manana finoana fa omen'Andriamanitra anao zany. Tena sikapony eneny hanome anao ny fanahiny. Dia raha Andriamanitra koa raha mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia matoky fa omeny ianao zany. Ary satria omeny ianao dia ho hainao no mandray an'izany. Tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy efa nomena azy avy any an-danitra izany. Indray misy sakana no ny fahitana ny asan'ny fanahy ratsy eto, ny fahitana ny asan'ny fanahy ratsy eto, zay misantosantoka sy manao osika dia matahotra ny olona, za tsy dia angataka amin'ny fanahy masina izany, za tsy jereo oaso dia mba devoly ary ny tranoko. Ny fisian'ny zandarma santoka ve tsy anaovana ny tena zandarma? Ny fisian'ny vola santoka ve tsy ampiasainy amin'ny vola tena izy? Matahotra ny andreny tony vola tony fa sao vola santoka. Fa izao izy tsy tokony ataonao sakana izany, fa efa nampanantena Andriamanitra hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Koa rehefa ny fanahy masina no angatako dia mino aho fa izay no tonga eo.
Alleloia. Mangataka amin'ny fanahy masina dia misy ny famantarana anaraka izay mino iteny amin'ny fiteny vaovao izay mbola tsy hainy dia tonga ohatra misy hafa ohatra ny mangovogovotra ny tenako manontolo ahoana ary misy fahatsapana fa dia miova amin'ny fomba fiteny waka ny fanahy masina rehefa manao batisantsika dia tonga izy nomen'Andriamanitra atsika ary amin'izay fotoana izay ianao dia mandray ny fanahy masina miaraka amin'ny profo azo tsapaitanana tahaka an'izay niseho tamin'ny andro Pentecoste, niseho tamin'ny tany Samaria, niseho tany amin'ny Cornelio, niseho tany amin'ireo voasoratra rehetrarehetra ireo. Nomena ny fanahy masina dia nomena antsika ary mahatsapa fanandray ary mahatsapa memana. Halleluja. Na kipiazany masoko ko rehefa misy olona manome zavatra anankiray dia tena matsapa hoe nandray azy zany ary manana azy zany dia tokony tahaka izany koa ny fahatsapanao rehefa nandray ny fanahy masina. Teny eto ny lazan'ny batisa amin'ny fanahy masina, fampisotroana ny fanahy masina. Io no voasoratra eo amin'ilay Kortiana 2:7-10 sika rehetra nampisotroana ny fanahy iray. Dia rao ny tompo. Alleluia. Ary eo amin'ny Kortiana 2:7-4 fa izy rehetra nisotro ny fisotropanahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, dia Kristy izany vatolampy izany. Fa ankehitriny misotro ao amin'ny loharanonaina isika, oharina amin'ny rano ny fanahy masina, rano velona ony ranonaina loharanonaina. Dia raha Andriamanitra Jehova dia niteny hoe izaho no loharanonaina. Kristy koa dia niteny manao hoe izy ilay loharanonaina. Ary eo amin'ny Jaona 4:4 izay misotro ny rano omeko azo izy tsy mba ngetaeta mihitsy. Jaona 5:7-7 raha misy olona naona sy mangetaeta oka izy anantonaka isotro. Ary eo amin'ny fanambarana 2:20 zaho anome avy ao amin'ny loharano ranonaina ho azy mangetaeta. Fanambarana 2:17 avy zay mangety isotro amin'ny loharano ranonaina. Misotro tanatanao ny vavanao fofianoko. Fanahy masina mahafapo manala etaeta sady ampy ny fahasoavan'Andriamanitra. Fifaliana ny tadiavinao manana ny fanahy masina, fiadanana ny tadiavinao manana ny fanahy masina, hery ny tadiavinao manana ny fanahy masina, fahendrena ny tadiavinao manana ny fanahy masina, fanasitanana ny tadiavinao manana ny fanahy masina, mpitaridalana ny tadiavinao izy mihitsy no mpitaridalana, mpampianatra ny tadiavinao izy mihitsy ilay mpampianatra lafatra indrindra, mpiaro ny tadiavinao izy ilay tena mpiaro mpanangana fanefa. Tsisy
fanomezana ty anana ny fanahy masina. Mahafa-po izy ny fiainan'ny olona zay tsy mbola nisotro lay ranonaina, tsy mbola nisotro avy eo amin'ilay fatsakan'ny rano ny fanahy masina, dia tsy misy fafampo, ana mangetana mijalijaly. Zany mahatonga amin'ny mpanao salamo manao hoe eto amin'ny tany mangetana sy tsy misy rano no misy ahy, ny fanahiko mangeta entan'Andriamanitra velona, tahaka ny tera maniry ny rano an'igny no anry ny fanahiko anao Andriamanitra. Batisa ny fanahy masina, fampisotroana anao ny fanahy masina. Halleluja! Misy zavatra mahavariana mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitanao moa ny zanak'Israely tany anefitra, rehefa nitady rano dia vatolampy ny kapohany, dia niboiboika rano ny vatolampy. Ny olona raha manao mitady anao fatsakan'ny rano dia mitady toerana tsy misy vato. Hoe tsy navita nanao lava-drano teto satria misy vatolampy be ato. Fa Andriamanitra raha nanao zava-mahagaga aboboika rano ho an'ny zanak'Israely mitady rano, dia vatolampy ny kapohany. Kristy zany vatolampy izany. Mahavariana hoe le vatolampy enery zanak'Israely zao ane zany e, le nanome rano anareo zao ane zany e, le mana zao ane le mana no hoaninareo e. Fanahy masina afaka mahafa-po anao ny hevitra ho farizy ary ny tendrombohitra mangady ato salonaka. Maina angamba ianao ankehitriny, tahaka ny tany hevitra angamba ny fiainam-pananao ankehitriny. Zaho miteny aminao, raha ho tonga aminao ty batisa ny fanahy masina ty, tsy ho maimaina izany ianao, ho tonga sa mahavokatra ianao. Maninona moa no ny tenin'Andriamanitra tsy maniry ao aminao, tsy maniry raha ohatra ka ny vo afafeny amin'ny tany maina tsy misy rano, tsy misy amandona, aza manantena an'io aniry. Tsy maniry, tsy maniry. Raha ohatra mifonao mafy tahaka ny tany maina, tsy aniry ao aminao mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mamangy anao Andriamanitra, mampavokatra ny fiainanao, ka ny teny rehetra zay renao dia mahasoanao avokoa. Dia raha ny tompo lazaina koa hoe fanindry ny fanahy masina ny batisa ny fanahy masina. Ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andimy fefatra ambin'ny folo dia misy reto olona voalaza anarana rehetra tao aoriana ny vavaka sy ny fifadikaniny, nitarihan'i Josafata, voatsindry ny fanan'Andriamanitra, dia nanomboka ny teny hoe zao no lazain'i Jehova. Ary ao amin'ny Koritianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andiny fa telopolo, raha misy tsindry ny fanahy eo ampipetrahany, sarobidy zany hoe voatsindry ny fanahy masina izany. Mba tsapanao ve izany fanan'Andriamanitra manindry zany? Rehefa manindry ianao ny fanahy masina, tsapanao mihitsy zany. Misy fahatsapana mihitsy, tsy fantatro ny mafiry ny matsapan'izany. Manomboka misy zavatra mikorina ao anatinao ao, manomboka misy matsapa ny fanatren'Andriamanitra ianao. Ary fantatrao moa fa ny soratra masina dia teny nomena avy amin'ny tsindry mandry, avy amin'ny tsindry ny fanahy masina. Ilaitsika ny batisa ny fanahy masina. Halleluja. Batisa ny fanahy masina koa dia lazaina hoe fanisina tombo-kase amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tia nazavanao aho, ny tombo-kase dia fametana marika azo ampitovizina amin'ny hoe logo, marika
jesosy moa zao dia manana ny logony ary koa ny sampandraraha rehetrarehetra dia manana ny kasehny avokoa amatarana fa taratasy avy any marina ity arahana fanaova-tsonisy dia raha ao andriamanitra koa dia manana ny fanombo-kasehana dia rao ny tompo Timoty faharoa toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo manana ny tombo-kasehany andriamanitra ary malala ny azy. Efesiana toko faefatra andiny fahatelopolo ny fanahy masina ary no tombo-kasehan'andriamanitra apetaka andriamanitra ho an'ireo olona natao fofombatin'i Jesosy izay manana fahatsapana fa rehefa ho avy Jesosy dia ho raisiny ho any aminy avy. Efesiana toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo rehefa ao amin'ny finoana isika tena mino tokoa dia asiana tombo-kaseh amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izany fanahy masina izany no santatry ny lovantsika isataratsika ilay lova zay ho raisintsika rahatrizay mandray ampahany saditsika eto mba hita anandramantsika ilay herin'ny tontolo avy mba amarina ny teny hoe izay mino ny zanaka manana ny fisainana mandrakizay ao anatiny izay misotro ny rano omeko azy dia tsy mba ngetahita tsony fa ny rano izay omeko azy dia loha rano miboiboika ao anatiny ho fisainana mandrakizay mba marina n'le hira hoe ao amin'izay misy an'i Jesosy no lanitra ka raha misy an'i Jesosy ao am-ponao satria ny fanahy masina mitoetra ao anatinao dia toy ny lanitra sahady ny fiainanao. Dia ranina ny tompo ao amin'ny Ezekela toko fahasivy andiny faefatra asio marika ireo olona miaina amin'ny fahamasinana tsy mazaka ny favetavetana misy eo amin'ny tany dia ireo taranaka miara-belona aminy. Fanambarana toko fahafito andiny fahatelo aza manimba ny tany mandra-panisinay tombo-kaseh amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahasivy tsy ao amin'ny nofo ianareo raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo fa raha misy tsy manana ny fanan'i Kristy dia tsy azy izy. Ry havako, rehefa manao batisanao amin'ny fanahy masina Jesosy dia mametaka marika eo amin'ny fiainanao toy ny miteny izy hoe anay ity olona ity, ay ity mpanompoko ity. Halleluja. Jereo tsara fa tamin'ny fotoana nisy kafan'ny lanitra nidinany fanahy masina teo amin'i Jesosy dia niaraka tamin'izay dia nisy feo hoe ity ny zanako malalako. Orenao zany feo izany manambara aminao mampahery anao ampiakatra ny moralinao mampisy fanaterana aminao. Jesosy miteny aminao manao hoe ay ianao mpanompoko ianao nofidiko ianao tsy afoiko ianao. Asian'Andriamanitra mariky ny lalan'ny fanahy masina tsy ho eo aminao mihitsy io mariky ny tompo io raha tsy mandray ny batisany ianao. Tsy ho eo aminao io kanefa tena ilaina. Kanefa tena ilaina. Azonay ataony manome karatra mavomavo anao na mitoetra amin'ny tompo anao na tsy mitoetra amin'ny tompo. Iza moa no malala zay fomba fiainanao any. Azonao atao ny makatahaka mindrana ny fitafian'ny olo-masina ondry fitafian'ondry kanefa tsy ondry fa sanatria ambody mitafy fitafian'ondry miaraka amin'ny mpivavaka dia modi-mpivavaka fa tsy izany no marika ahafahan'i Jesosy ianao. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy.
ahoana ny tonga anao anana ny fanan'i Kristy omena ny fanahy masina mibatisa ny fanahy masina ianao omena ny fanahy masina ianao ary mandray fanahy masina ianao asiana marika ny alalan'ny batisa ny fanahy masina ianao amin'izay fotoana izay ny fiainanao dia lasa epistiliny Kristy azo ny reta vakina epistily misy fitomboka misy soni dia ny fanahy masina miaraka amin'ny vokatra sy ny heriny ary ny fitahiny eo amin'ny fiainanao Paul miteny eo amin'ny Galatiana 5:17 mitondra ny marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako ary eo amin'ny epistily 2:7 epistily ny Kristy ianareo ilaina le batisa ny fanahy masina halleluja fametrahan'Andriamanitra ny fanahiny ao anatintsika mba honao amintsika araka reto andiny soratra masina reto Ezekiel 4:7 ataoko ao anatinareo ny fanahiko atonga nareo andiaraka ny didiko sy ny lalako ary ny fitsipoko anaraka azy Ezekiel 7:30 ataoko anatinareo ny fanahiko mba ho velona ianareo Matthieu 2:20 indro mimpanompoka izay sitako ny foko voafidiko apetraka ao amiko ny fanahiko Jona 4:20 2:20 ka hatramin'ny 7:20 zaho angataka amin'ray izy anomenareo pampionina hafa eo aminareo tsy azon'izao tontolo izao raisina fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary monina ao aminareo Andriamanitra mametraka ny fanahiny eo amintsika matsapa isika amin'izay fotoana izay hoe ato amiko ny fanahy masina fanahintsoa fa tompona ato amiko tsy Jesosy ihany ny teny izany fa izaho sy ianao koa ry zanak'Andriamanitra nateraka indray natsangan'Andriamanitra tonga zanaka dia afaka miteny izany halleluja provy izany fo aminao Andriamanitra raha ao io fanahy masina io no provy fa aminao Andriamanitra io no provy fa tsy mamela anao rery Andriamanitra io no provy fa tsy mamela anao kamboty Andriamanitra io no provy fa tsy mafoy anao Andriamanitra aza matahotra na inona fa miaraka aminao Andriamanitra inona ny marika inona ny famantarana eo anao raha mivavaka miasa ny fanahy masina eo anao raha mivavaka mbola miteny aminao Andriamanitra eo anao raha mivavaka mbola mandray fanomezam-pahasoavana ianao eo anao raha mivavaka mbola miteny amin'ny fiteny izay tiany fanahy masina mpitenenina anao ianao halleluja halleluja mila fahagagana anetsika indray iny finoantsika tsy dia tena miorona raha tsy mahita n'izany zavatra lehibe ataon'Andriamanitra zany ary zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe zao famantarana izao anaraka ny mino ahy tsy hoe mino tsy misy ninina miseho fa izao no anaraka izay mino ahy amaka devoly amin'ny anarako izy dia voaka ireny iteny amin'ny fiteny vaovao izay mbola tsy hainy izy ametra tanana marary izy dia misitrany ireny raha sendra misotro zava-mahafaty azy izy tsy hampaninina azy izany andray mianarana sy meniko izy tsy hampaninina azy akory zany ny heretra nana amin'ny fahavalo tsy isy hampaninina azy olona mahagaga izany aizaka ny tanany mitovy amin'ny tanan'olona rehetra akasika amin'ny marary dia sitrana amin'ny marary mahagaga fa malagasy zao izy nefa afaka miteniteny tsy fantatra miteny mety miteny sinoa mety miteny créole mety miteny nanjany zava-mahagaga izany teny tsy nianarana nefa hainy satria asan'ny fanahy masina no lay tompony fitenenana no mampiteny azy izany teny izany tsarovy lay fampianarana momba ny teny tsy fantatra natao teto inona moa izany efa no azavaina teto zany ary tiako fantatra ao tsara ny mazava lanja ny zany batisa ny fanahy masina
Andriamanitra mametraka ny fanany aminao. Izany koa dia ilazana hoe mameno anao ny fanahy masina. Be dia be ny teny hoe no fianona ny fanahy masina. Ireo mpino nilatsany fanahy masina tamin'ny andro Pentekoste. Eo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:4 feno ny fanahy masina izy ireo. Asan'ny Apôstôly toko 4:9 feno ny fanahy masina Petera. 9:1 feno ny fanahy masina izy rehetra. Asan'ny Apôstôly toko 9:3 feno ny fanahy masina. 9 feno ny fanahy masina Setefana. Asan'ny Apôstôly toko 9:7 ary aoko feno ny fanahy masina ianao. Toko 7:7 miresaka amin'ny Paoly. Mba maro afaka azo atao no mandray ny fahafenon'ny fanahy masina. Rehefa avilantsika hiditra izy dia miditra izy dia amin'izay izy miasa ao amin'ny fiainantsika amin'izay. Mameno antsika amin'ny voninahiny izy. Tahaka ilay famenon'Andriamanitra ny voninahiny tamin'ilay tempolo nitokanan'i Solomona. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Tahaka izany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Atanatanao ny fahafanao fa ho fiainoko. Ary ny fanahy ana dia ho fiainon'Andriamanitra. Na iza olona mandray ny batisan'ny fanahy masina dia midika izany fa mandray ny fahafiainon'ny fanahy masina. Ao amin'ny Baiboly dia betsaka ireo olona voalaza fa nandray ny fahafiainon'ny fanahy masina. Jesosy feno ny fanahy masina. Luka toko 4:1 ary eo amin'ny Jaona toko 1:9 tamin'ny fahafiainona ny fahafiainon'i Jesosy ny herin'ny fanahy masina no nandraisantsika rehetra fahasoavana. Kristy ny toerany fahafiainon'Andriamanitra. Azonao ve izany? Feno fanahy masina Jesosy, feno fahasoavana izy satria nitondra fahasoavana ny fanahy masina. Ary izay fahafiainona tamin'i Jesosy izay dia napita fahasoavana tany amintsika. Andriamanitra tao amin'ny Kristy, lay fanahy masina tao aminy. Koa lay fanahy masina ao aminao dia Andriamanitra ao aminao zany. Dia raina ny tompo. Satria ny Baiboly dia miteny hoe izay toeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Ary ny tompo zany fanahy izany. Tonga fantsopitahiny ianao andraisan'ny hafa fahasoavana raha tonga amin'ny fahafiainon'ny fanahy masina. Fametratana ny tompo ka tonga antsika hanana ny tanan'Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly toko 1:20 ary ny tanan'ny tompo momba azy. Ezekiela toko 7:31 tao amiko ny tanan'i Jehovah. Jereo tsara. Mateo toko 2:20 hoy Jesosy fa nan'Andriamanitra ny roako devoly. Ao amin'ny Luka toko 1:20 ndratsa-tanan'Andriamanitra nandroako devoly. Iray fa nan'Andriamanitra nandroako devoly, ndray miteny hoe ratsa-tanan'Andriamanitra nandroako devoly. Lay fa nan'Andriamanitra tonga aminao ny mitondra ny tanan'Andriamanitra eo aminao. Halleluja. Batisan'ny fanahy masina entina milaza ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray. Raha misy olona hoe ao amin'izy iny tokoa ny tanan'Andriamanitra, midika izany fa ao amin'ny fanahy masina, ao amin'ny batisan'ny fanahy masina. Batisan'ny fanahy masina, fisehoan'ny fanahy masina, misehony fanahy masina. Tsy hoe miafina tahaka andrivotra tsy hita maso izy, fa indraindray miseho amin'ny maizy azy izy. Ary amin'ny fisehoany dia manome fanomezam-pahasoavana izy. Io le voalaza amin'ny Kortianina 2:27 fa izy rehetra dia samy nomena ny fisehoan'ny fanahy soa. Maro io le fisehoan'ny fanahy asoa miseho. Maro ireo fanomezam-pahasoavana resahany soratra masina masoa ireo. Batisan'ny fanahy masina ny fisehoan'ny fanahy masoa. Misy fagagana, misy famantarana. Ireo famantarana arak'izay mino. Matoa misy ireny hoe mahitra tana marary dia ho sitrana. Misy ireny olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy amin'ireny olona maminany.
ary misy andreny fitoriteny mampiseho ny zava-miafo ny fiainan'ny olona miaina ka voatsindrona ny fony toy nisy ny tantara ny fiainany. Misy eto amin'i Jesosy mamonjy ane zany e. Halleluja! Aiza moa no aranay ny fiainanareo tsiraray avao? Efa milaza marina aminao a, fa tsy misy diso anjara eto rehefa tonga eto. Toy ny hitanay ianao ary toy ny nanaraka anao ny fiainanao zahay ary arin'Andriamanitra eto ny mombanao velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra rolelo. Halleluja! Zay le fisehoan'ny fanahy masina izay mampisy andreny fahafahana olona afaka midevoly. Misy olona mitomany toritory fo mety tapitra akory ny toriteny gaga ianao ahoana olona mangovotra miovitrovitra ny tany zay ny angonany. Fisehoan'ny fanahy masina ireny faran'izay resako fanipazan'i Jesosy Kristy afo n'Andriamanitra. Batisa ny fanahy masina, batisa ny afo n'Andriamanitra. Luka 2:7 tonga ny mpivaina afo ety ambony tany aho ka iny antsoniriko raha mirehatra izany. Taloha tao amin'ny asa fanompona, tao amin'ny andro lalàna, nisy afo avy any an-danitra mihitsy izay nilaina nampiretina mandrakariva natao andorona ny fanatitra. Rehefa manao fanatitra ny mpisorony dia io afo io no ampiasaina ho marika ny fakasitrahana fandraisin'Andriamanitra ilay fanatitra dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Zay no nahitantsika fa rehefa nanao fanatitra Eliana nangana altara dia nanao fanatitra dia nivavaka mba hilatsahany afo avy any an-danitra dia nihidina ny afo avy any an-danitra ary izy hoe le Andriamanitra mamaly amin'ny afo, izy no Andriamanitra ivavahana. Nanao mibala fa tsy nay napidina afo avy any an-danitra fa Eliana vavaka dia nilatsaka ny afo avy any an-danitra nandoro ny fanatitra afo mitondra fandresen-dahatra nandoro ny fanatitra nandritra ny rano tao anatin'ny atikely nandevina ny fanatitra zay nadolotra marika ny fanatren'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra. Ny aiky ny zanak'Israely ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra. Halleluja! Rehefa atsipin'Andriamanitra ity afo ity batisa ny fanahy masina ity mandoro ny fanoloran-tenanao marika ny fakasitran'Andriamanitra ny fiainanao. Raha kasitran'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao dia ho ataony batisa ny fanahy masina ianao ary zany no anamasina anao, zany no mono miasan'ny nofo tsy hoe ho amin'ny fiainanao mba tonga anao ara-panahy amin'izay, mba hisaina zava-panahy amin'izay, mba ho tia an'Andriamanitra amin'izay, mba ho tia ny mpiarabelona aminao amin'izay. Halleluja! Hoarina amin'ny afo tokoa mantsy ny fanahy masina. Ina moa ny asan'ny afo? Mandoro, manafana, manamasaka, manadio, manazava, mampirehitra. Zany no ataon'ny fanahy masina izany. Mandoro ny zavatra rehetra tsy handray eo amin'ny fiainanao. Mandoro ny asan'ny devoly. Batisa ny afo, izy no anadio ny ao mpamolony. Halleluja! Andoro ny mololo sy ny akofa sy ny vary endri-bary nefa bogady ao amin'ny fiangonana dia misy voambary akofa fotsiny tsisy ninina ao anatiny, tsisy ninina ao anatiny. Maro ny olona ao am-piangonana sokajiny olona bogady tsisy ninina ao anatiny. Fanahy masina manadio, manafana ny fo mangatsika, manamasaka ny fivavahanao mba ho ananana fanampo.
manadio ny fiainanao, manazava sy mampirehitra indray njerinao. Nampiasain'Andriamanitra koa izany, afo izany ho fandringanana ny devoly. Nampiasain'Andriamanitra koa ny afo ho fiarovana ny olon'Andriamanitra. Dia rao ny tompo anisy manda afo manodidin'Andriamanitra. Dia ro tsara Jaona mpanao batisa dia toy ny jiro ny rehetra nitondra fahazavana tamin'ny taranaka ny arabelona tany. Ny rehetra i Jaona mpanao batisa nanazava tao anatin'ny aiziny. Feno fanahy masina i Jaona, tao amin'ny fanahy masina, tao amin'ny batisa ny fanahy masina. Izy rery ihany no nitoroteny, sany toroteny. Tsisy tsy niteneniny sy nanariny tamin'ny toroteniny. Nitory fibebahana sy nilaza tamin'ny olona. Ino amin'i Jesosy averoriny izy. Motsy Jaona le voalaza ao amin'ny bokin'ny Malakia hoe toko fahatelo na toko fahaefatra, ndiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Afo mandrindrika aniraka ny hirako aho i Andriamanitra. Izy dia tahaka ny savony mpanasa lamba ary afo mpandrendrika. Anadio ny ao am-pamo, anadio ny levita, ireo mpanatitra fanatitra, bakasitrany eo anatreny Jehova. Anao ny mpanompony toy ny lelafo Andriamanitra, ary anao ny teniny toy ny afo Andriamanitra. Voalaza ao am-boky, tsisy izany mpanompon'Andriamanitra mirehitra toy ny afo izany raha tsy ao no batisan'ny fanahy masina. Halleluja, halleluja. Mandiany angenao any amin'ny Espito hoe mandiany anao any amin'ny Espito. Apriety ny jiro ho avy ny bibikely rehetrarehetra sy ny biby mananelatra rehetrarehetra hitangorona amin'izany afo izany. Ary efa misy tranomay dia tangorona ny olona hijery le afo. Nefa izany dia afo mandringana sy mandevona. Fa ty afon'Andriamanitra ity, batisan'ny fanahy masina ity, dia afo mitondra fahazavana, mamoaka ny olona any amin'ny aizina, anatony eo amin'ny fahazavana ao. Batisan'ny fanahy masina mampirehitra anao an'Andriamanitra. Halleluja. Atonga anao jiro, atonga anao ho fanihiny eo anivon'ny vady aman-janaka ao. Atonga anao ho fanihiny eo anivon'ny akonanao. Atonga anao ho fanihiny eo anivon'ny mpiarabelona aminao. Atonga anao ho fanihiny eo aloso taranaka indray miaina izao, ary mirehitra ny afo, mirehitra izay. Dia rao ny tompo, dia rao ny tompo, dia rao ny tompo. Halleluja, halleluja. Jereo fa Kristy dia nilaza ho fahazavana zao tontolo zao izy. Zany fahazavana zao tontolo zao. Ina ny asan'ny mazava? Mampahiratra ny maso. Rehefa miposaka ny mazava dia hitantsika daholo nrehetrarehetra ry. Fa na tsara aza masotsika fa ao anatin'ny alina mingitrika, na tsara aza ny maso tsy mahita nininy. Koa rehefa miposaka mazava amin'ny alalantsika, mihiratra ireo jamba ra-panahy manodidina antsika ireo. Tonga ny mpivaina afo ety ambonin'ny tany aho, anipy an'izany ao amin'ny vahoakako, anipy an'izany ao amin'ny oloko, anipy an'izany ao amin'ny fiangonana. Amin'izay izy ireo dia ho fahazavana zao tontolo zao. Amin'izay izy ireo toy ny jiro. Jiro zany tsy azo atao any anatin'ny asaromana mirehitra io ary io. Maio tsy azo atao any ambany farafara ny jiro. Maio farafara io raha ohatra misy jiro ampirehetinao ambany farafara io, zany tsy maintsy mirehitra. Halleluja. Tsy misy tokony hisakana ny fahazavan'i Kristy amin'ny alalanao.
dia raha Andriamanitra ny amin'izany, dia raha ny tompony amin'izany, tonga ny mpivainafo ety ambony tany any. Jereo tsara rehefa tonga ny andro Pentekosta, inona moa ny seho ravaka, inona no seho. Jereo tsara inona ny zava-misy, ndia tsika andinika nanahoana ny fahatatena ano ny tonga ny andro Pentekosta dia nyray saina amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenika ilay trano ipetrahany. Ary nisy lehilahy maro mitarenavo niseho tany, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feny fanahy masina izy rehetra, ka dia nanomboka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenenany fanahy masina azy. Ary nisy Jiosy mpivavaka tsara nitoetra tamin'i Jerosalema avy tany amin'ny firenena rehetra ambany lanitra. No nyreteny ivelany izany feo izany dia niangona ny olona maro. Averevitra dia samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra, dia talanjona sady gaga izy rehetra, ka nifampilaza hoe ndreo tsy Galileana va ireo rehetra miteny ireo, ka hono no andrenesantsika tsy raray avy ny fitenitsika manokana izay nahabetsika. Jereo le fahagagana rehefa tonga ny batisa ny fanahy masina, misy feo tsy tsapany olona tsy nandray azy zany, tsy tsapany olona tsy nandray azy zany. Reny Jesosy io feo io, maro mandeha ny feo io, feo avy any an-danitra io, mitondra fanambarana io, milaza zava-baovao amin'ny fiainanao io, mandeha ny feon'Andriamanitra ny sofinao, tsy miafina intsony Andriamanitra. Renao izy miteny aminao, ka na mivily miakavy na miakavanana azy ianao, ande feo feovonao anao, miteny hoe itiny lalako kandriana. Oh, halleluja, halleluja. Teraina ny tompo. Le feo dia toy ny rivotra mahery mifofofofoka nanenika ilay trano. Ary nisy lela maro nitarenavo, dia nizarazara ka nipetraka tamin'ny Petera sy Jaona, Jakoba, Mathio, Maria sy Maria afako, ary izy 27 lela nitarenavo. Tonga lay afo, manazava, manafana, manamasaka, lay andry afo taridalana, maneho ny famantarany. Feno fanahy masina amin'ilay tena nanombo niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Ndray niteny arabo, ndray niteny persiana, ndray niteny mediana, ndray niteny Libia, ndray niteny andreo vahiny nivory, ary olona reo dia nitangorona. Batisa ny fanahy masina, manangona olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Batisa ny fanahy masina, hery mitona ny olona rehetra anaiky an'Andriamanitra. Batisa ny fanahy masina, mahatonga anao mpitona fanahy mahomby ho an'i Jesosy Kristy. Halleluja, halleluja. Miverina amin'ireo teny novakina lazaina hoe batisa ny fanahy masina, batisa ny afo, ny batisa ny fanahy masina. Inona moa zany ry havana? Manome hevitra atsika ny dikany batisa amin'ny rano. Batisa ny rano dia soka ao anatin'ny rano, asitrika ao anatin'ny rano, aroboka ao anatin'ny rano, ary angamba raha misy dia mety atelina rano. Ny batisa ny fanahy masina, fanahy masina midiny eo aminao, milatsaka ao am-ponao, mirotsaka ao am-ponao, miditra ao anatinao, mameno anao, mandraky tery anao, ary feno hery anao. Misy zava-mahagaga miseho. Raha azonao tsara izany rehetra izany dia mitondra anao amin'ny fandresen-dahatra. Zava-dehibe ilaina ny batisa ny fanahy masina.
Halleluja! Ndisy ny fotoana, lasa ny fotoana amin'ny 12 latsaka izao. Raha te hitantara aminao ny mazava-dehibe ny batisan'ny fanahy masina, dia angamba mbola andany adiny 2 ndray. Raha te hitantara aminao ilay fizarana fahatelo agny, dia mbola andany adiny 2 ndray. Atsomba ny fotoana, zava-dehibe ny batisan'ny fanahy masina. Ireo teny rehetra nentina maneho azy eo amin'ny soratra masina ireo dia manambara ny mazava-dehibe azy. Zava-dehibe satria lohahevitra no teneniny mpaminany, za manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa rehefa ao ariko mahery noho izao, izy no batisanareo amin'ny fanahy masina. Toy ny miteny Jaona manao hoe ry mpanota mibebako, ry mpanota mino teniko, za manao batisanareo amin'ny rano, fa ao Jesosy ao arinako ao, izy nanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Koa ity batisa ataoko ity, re olona tsy ampy ty batisa ataoko ity, fa mila ny batisan'i Jesosy ianareo. Zava-dehibe ny batisan'ny fanahy masina. Ngamba mety misy olona eto, misy nanina, misy eo afa-po, efa vita batisa e, tamin'izao any vita batisa e, tamin'ny andron'ny frera Daoda any vita batisa e, fon'ny fiangonana mbola tsy nikorotana any natao batisa e, efa bimela tato amin'ny Jesosy mamonjy aho ka fa manontany anao aho, efa vita batisan'ny fanahy masina ianao, efa mba tsapanao ve? Fa nisy fotoana nisokatra ny lanitra, ny ran'Andriamanitra ny fanahiny, nahitin'Andriamanitra ny fanahiny ho aminao, ary tonga tao aminao, niditra tao aminao, nilatsaka tao aminao, nameno ny fonao, nandrakotra irenao, ary ankehitriny feno hery ianao, ary miteny ianao hoe za dia feno hery avy amin'ny fanahin'i Jehova. Raha ianao hoe tsy rahalahy eo, tena mbola tsy tsapako zany rahalahy pastera, mampalahelo anao rahalahy, fa izao noho izy, raha mety ianao amin'ny tenao ity, amangy anao Andriamanitra, anao batisanao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Tahaka nanao fanibatisany 20 menata, deo kristianina mahery amin'ny fijoroana vavolombelona ianao, ary manana fanomezam-pahasoavana, itenin'Andriamanitra, faminaniana, raha faritana, filazana an' Jesosy zany. Lohahevitra nambaran'i Jesosy, Jaona ozy manao batisanareo amin'ny rano, fa ianareo atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy. Ary nataon'i Jesosy zava-dehibe le izy a, tsy batisa nataon'olombelona, fa batisa ataon'i Jesosy, zava-dehibe. Teo amin'ny fiainan'i Jesosy manokana, nataony zava-dehibe ny fandraisana ny batisa amin'ny fanahy masina. Tsy nanomboka ny asa nanao ny asany mamesy azy mihitsy izy, raha tsy efa nandray ny batisan'ny fanahy masina. Nanafatrafatra ny mpianatra izy, fa tsy tokony handeha izy reo, fa tokony hikatotrano sy mivavaka mandra-pandraisany batisan'ny fanahy masina. Raisy ny fanahy masina izy, andraso ny teny fikasany ray, mamepetra anareo ary manafatrafatra anareo. Fa Jaona nanao batisanareo tamin'ny rano, fa ianareo atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy. Azao ny famantaranao anareo, azo herinareo milatsa amin'ny fanahy masina amin'ireo vavolombeloko sasany ndraindray, ary mianatra amin'ny sipoly biblika, mbola vita fianarana anankiray, maika andeha toroteny, nefa mandeha tsy misy vokatra, mandeha tsy mahomby, na dia efa mamantana trano be sy vaty mpiangonana, stop le ho aza, dia mbola toroteny mpangataka ihany satria tsy mahazo fanahy ho an'i Jesosy. Tsy mahomby, nahoana tsy nanana n'ilay dinamitan'ny lanitra, dia le hery ahafana mandavarava ny asam-bibiny. Melony ny andiananao, raha maniry fombiazany,
mila mitady ny baty eny na tsara tare na manam-pahaizana ka mieritreritra niton'olona amin'ny tare na mahay miteny sy avo feo sy manga feo mieritreritra niton'olona amin'izany mahay mihira sy mahay an'izao sy zao teamikery tsy ampatanjany amin'ny fanahy Jehova tompony maro raha tsy ao ny batisan'ny fanahy masina zava-pona izany rehetrarehetra izany. Nataon'ny apôstôly zava-dehibe ny fandraisan'ny batisan'ny fanahy masina ho an'ny tenany ho an'ny mpino hafa. Ny mpino vita batisan'ny fanahy masina ny keny ho mambra amin'ny fiangonana disotsika amin'izay disotsika amin'izay maro ny mambra amin'ny fiangonana tsy vita batisan'ny fanahy masina na nangatsiposy ny verin-dalana tena mery ny batisan'ny fanahy masina taloha ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra feno hery ny rehatra tamin'ny vavaka fa kehitriny tsisy ary izy ireo dia tsy manana zavatra tantaraina fa tsy ny taloha le afo ny redareda taloha efa lavelona kehitriny tsisy nininona tsony tsisy afo tsony eo amin'ny tantarangamy sisy taloha dans 1961 63 tsy mbola nikatona ny fiangonana sao zavatra niseho teto amin'ity fiangonana ity mbola eny an-tany mena ianao dia efa mangritsina ny tenanao toritory ny fonao raha vao mahitsy ny ka laveno tantara sisy tsisy tsony zany ekehitriny tsisy tsony ekehitriny maro mpiangona tanay namery ny fahatsapana miverena ny fitiavana voalohany beba tadiavo indray ny afon'Andriamanitra tadiavo indray ny afon'Andriamanitra amelona anao raha mitaky ianao dia hita. Halleluja. Natao ndreo apôstôly zava-dehibe ny batisan'ny fanahy masina misy asa ataon'ny fanahy masina mantsy amin'izany efa nolazaiko teo ao amin'ny fahaterany indray dia mandray kasika ny fanahy masina ny olona izay mandresy lahatra azy amin'ny tenin'Andriamanitra ary mampipepaka azy fa zany tsy milaza hoe efa fiain'ny fanahy masina izy naharitra ny vavaka niny apôstôly talohan'ny pentekoste fa tsy mbola nandray fahafenona izy mety manaparetana mivavaka sy mifatiany tahaka ny Cornelio ianao ary manao fiantrana sy ty olona fa tsy milaza zany fa vita batisan'ny fanahy masina misy le asan'ny fanahy masina nytoiko teto fanahy masina manamboatra ny tranony ao amin'ny fahaterany indray izy manao izany fa fanahy masina mameno ny tranony mampiasa ny tranony mitoetra ao amin'ny tranony ho voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny batisan'ny fanahy masina misy an'izany batisan'ny fanahy masina ho lalana misokatra ho amin'ny fampiasain'Andriamanitra nizaniza teo ampiasain'Andriamanitra nalana vavy okizy andray ny batisan'ny fanahy masina zao. Amen amen. Raha iraistika ny batisan'ny fanahy masina amin'ity anio ity dia izy ainga vaovao ndray omen'Andriamanitra an Jesosy mamonjy. Halleluja. Zay andeha hatrany amin'ny taranaka tsy fantatro any amin'ny 2040 raha mbola maharitra ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny taona 770 any vavonjy io ny fotoana nandraisako ny batisan'ny fanahy masina ary zany batisan'ny fanahy masina izany dia nanampy ahy naharitra mandraka androany mafy miaty betsaka ny fahoriana sy atraina lalatsarotra ny lalovana fantatrareo ny ampany amin'ireny fa mbola ity ihany paster Ratafo mandraka androany satria ny zava-miafina la hery ny fanahy masina miaraka momba hatrany
ary mino afatsapany reto lehilahy miara-miasa amiko reto koa izany. Iny tenany dia toy ny volany tany ihany, fa ny zava-miafy ny hery, ny faharetany, ny fiononany dia ilay batisa ny fanahy masina. Jamokely na mipatanjana fa mifanakohy Jehovah tompony maro, manome toetra mendrika eo amin'ny fanompona ny tompony batisa ny fanahy masina, mitondra ho amin'ny fahafenona. Ny fahafenona mitondra ho amin'ny fanomezam-pahasoavana, fanomezam-pahasoavana mitondra ho amin'ny mistera mahagaga, ary ny fanahy masina loharano mamony asa nofo manamasina mampahery ary mampavokatra amin'ny sany tompo. Batisa ny fanahy masina no mampiray anao amin'ny tena kristianina vita ny batisa ny fanahy masina. Tahaka ny olona iray ihany ireo samy vita ny batisa ny fanahy masina. Matoa misy fizarazarana io, tsy fisin'ny batisa ny fanahy masina io. Raisaina ny mpino tamin'ny andro Pentecoste satria vita batisa ny fanahy masina. Zava-dehibe ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny fiangonana voalohan'ny fitaratra dia hitantsika fa ny raisaina. Manafoy azo ao batisa ny fanahy masina nampirehitra ny finiasa Selia tamin'ny hafanam-po tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Batisa ny fanahy masina mahatonga ny olon'Andriamanitra ho feno fanoloran-tena. Batisa ny fanahy masina mampisy hery, hafanana, firetana, fahazotoana, fahavitrina, fahatanjahana, fahasahina. Batisa ny fanahy masina mitondra fifohazam-panahy. Jereo rehefa nandatsaka ny fanahiny Andriamanitra, be voka-tsoa zany mampietry ny devoly, mandrava ny asa, mandrava ny fanjakany devoly, mandrava ny fonjany, manafaka izay rehetra ny fatorany ao anatin'ny fonja, manafaka ireo olany gaday ny devoly. Rahalasy sy anabava marobe ny mpiarabelona amintsika, eny mandeha ny tolo eny ao anatin'ny fonjany devoly ara-panahy izy ireny. Babo ny toka, babo ny ota isan-karazany, voafonja. Aiza ny fanafana ny babo? Ahoana ny tonga antsika ho mpitoroteny mpanafaka? Manano Jehovah tompony ato amiko, izy naniraka hitoroteny somafaly amin'ny manitra, tory fanafana amin'ny babo, anafaka ny vaofatotra, anasitrana ny marary. Manangana faneva nao avy takany ony aza amin'ny fahavalo, fanany Jehovah anangana faneva anakanana azy. Jereo ny fantatsan'Andriamanitra le batisa ny fanahy masina tamin'ny fiangonana voalohany. 20 vetivety teo tonga arivo arivo nitatra ary zany afiny latsaka zany dia natonga n'ireo missionnaire maro niala tao amin'ny tanin-drasany nafoy tena ho maritiora tany amin'ny tanin'ny Jetlis mifanangona tamin'ny mpanompo sampy. Tonga mpaminany izy ireo, manana ny toe-tsainy mpaminany, lasa tondra hafatra mahagaga izy ireo. Ilaitsika ny batisa ny fanahy masina. Bokin'ny ray omena anarany hoe Asa Apôstôly, dika hoe asan'i Jesosy velona tao am-pony mpianatra, asan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'izy ireo. Mamerina indray any, feo mahagaga, rivotra avy any an-danitra, lela ny tarenafo, nomena ny fanahy masina. Teny izy ireo, teny tamin'ny teny tsy fantatra, nampitenen'Andriamanitra, teny tsy fantatra. Tsy fantany fa nisy nafantatra, dia ireo zay nomena hafatra tamin'izany, teny milaza ny asa lehibe ataon'Andriamanitra, teny milaza ny teny voasoratra mba hatonga ny teny ny baiboly eo ambavatsika. Fanahy masina mahay mampiteny itsika ny teny voasoratra. Dia raha Andriamanitra teny velona izany, toy izany soa azo avy amin'ny batisa ny fanahy masina. Hoy aho hoe iza ary antsika reto no afaka ilaza fa tsy ilaina izany. Ngamba noho tsy fahalalana, ngamba noho tsy fahalalana, fa sady taonanao ilainao ny batisa ny fanahy masina. Firy amintsika ny mila an'izany ankehitriny, firy amintsika ny mila an'izany ankehitriny, firy amintsika ny mila an'izany ankehitriny. Raiso ny afo, raiso ny afo, afo n'Andriamanitra
afo mifanay maso, ry mangatsipo raiso ny afo, ry mila diovina raiso ny afon'Andriamanitra nateo anao. Irehetra ndray mijirotro. Ahoana ny fomba andraisana azy? Efa nampianariko teto, tsy anam-potoana hitenena an'izany. Tsy anam-potoana aho. Tao anatin'ny fifadikanina, fa ilainanao mibebaka, ilainanao mino, ilainanao mangetaheta, ilainanao tian'ny tompo, ilainanao mila ny izy, ilainanao mivavaka amin'ny fanampo, ilainanao misaina ny azy fijaliana, ilainanao misasa amin'ny rano Jesosy, ilainanao manana fanapaha-kevitra hoe amin'ny androm-piainako dia hanompo an'Andriamanitra raha mbola velona koa. Tiako hitsangana ianareo. Teo anatreny jerenao androany, tomboka ianao andray mibatisa amin'ny fanahy masina. Tianao Jesosy, nanolo-tena ho anao izy. Tsisy zavatra tsy hofoiny ho anao. Nomeny ny rany, satria tiany diovina amin'ny rany anao. Nomeny ny tena nokapohana, satria tiany ho sitrany anao. Nomeny ny vatany ho faty teo amin'ny azy fijaliana, satria tiany azo fiainana ianao, tsy tiany ianao any amin'ny elo. Ny tanjon'i Jesosy Kristy tamin'izany rehetra izany, dia ny atonga anao ho feno hery, feno fanahy masina. Tanjony raha niakatra any an-danitra izy, dia ahafahany mangataka amin'ny ray mba atonga ny ray aniraka ny fanahy masina ao aminao, ameno anao. Zany hoe ianao ihako toko, sitak'Andriamanitra dia sitak'Andriamanitra ny anome anao ny fanahy masina ao fafenona. Halleluja. Asa sina fisalasalana, asa manao ny tena anao eo tsy mendrika, tena tsy mendrika ny anao hoe ary noho tsy famendrenao indrindra nanekeny ho faty teo ambony azy fijaliana, ny soliterana ho anao mba ho mendrika anao. Tia nomenao ny fanahy masina Jesosy, tia nomenao ny batisa ny fanahy masina. Efa nanome teny fikasana marobe ao amin'ny andro farany no andatsako fanako amin'ny nofo rehetra. Tsisy vato hoe ty fanofo avokoa, nofo ianao amin'ny andro farany no andatsako ny fanako amin'ny nofo rehetra. Ho anao zany, 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 ho anao zany. Halleluja, ho anao zany. Raiso ny fanahy masina, ho anao zany, manana anjara amin'izany ianao. Halleluja, halleluja. Efa nampanantena izy, Andriamanitra tsy mahay mandainga izy, Andriamanitra tsy mahay mamitaka izy. Zay nilazainy dia nitovina. Raha mangataka amin'ny finoananao androany, andray ianao androany, ho fenanao androany, hiasa aminao Andriamanitra androany, ho vita batisa amin'ny fanahy masina ianao androany, hiteny amin'ny fiteny vaovao ianao androany, andray ny batisa ny fanahy masina ianao androany, hisava magaga iseho amin'ny fiainanao any. Halleluja. Averitsika le hira 3:7.
fanamasina yasonao meteza yesany fanamasina tian'ity inaita rehefa avy ny tombo ieto mofakakana nohita Alleluia manana etaeta Jehovana lotsapa yotsa rehefa avy ny tombo Alleluia rehefa avy ny tombo yenganegao Alleluia diarina inanita baisi nanawahitanai evo inaita sakaizany farofi faro sakaizany marari marat sakaiza ipanuta terefa avini tumbo terefa avini tumbo ganegao tiarina ilanita baiti nanawahitanai ego inaita to forgive and divorce from they like the spring to forgive the spiritual forgotten sin. They bless the whole to bumble of all those pain and again. Raha misy olona tsy mbola nandray ny batisa ny fanahy masina tamin'ny andro ny ainany maniry azo izany ankehitriny mangetaeta azo izany ankehitriny tiako ianao manantona ty aloha ty azo batisa ny fanahy masina tsy mbola nandray izany mihitsy ianao tamin'ny andro rehetra ny ainanao itian'io ity Andriamanitra tiana tanteraka ny teny fampanantenany ao amin'ny fiainanao ray soa ny fanahy masina ray soa ny fanahy masina ray soa ny fanahy masina avelao izy tomponao mba ameno ny fiainanao manoratena ho aho averina la hira teo Gani
ni marary, ni marary, sakay sa